Mandritra ity herinandro ity indray no hanarahantsika. ANKARAMAINTY. Tantara mitohy nosoratan'i Tantara Indray Miseho. Ivelomin'ny Antsa Indray Miseho, Prisikara Kotormanana, Tantara Indray niaraka tamin'ny mi-alavoly. Nandray feo Stitraka lovarilala, nanatontosa Tantara Indray. Fa iza ndray ary za manako taba tsisy atorina amin'ny alina zany. Rondro Rondro. Io mba raiso aloha io telefôny io azafady fa ianao eo akaiky io e. Lanja kosa e. Fa mba ao anaty torimaso ihany koa ve rangady? Ka mba ndringa eny eo akaikiny eo e. Mba raiso moa azafady. Eny ary. Allo? Tompoko. Tsy maninona ka. Andrasary fa omeko azy ianao e. Fa izaka izany? Io reso ka. Ny any ampiasananao io fa tsy fantatro. Mitady maika ianao ony. Ay. Allo. Ka efa tsy maintsy taitra ihany moa zaniko. Fa misy inona dokotera? Zany ve? Fa fandray zany a. Fa tsy mbola nasianareo profenol koa no sy ireo manampidirina taminy. Tsy maintsy mila anestésiste nge zany dokotera raha hanao opération amin'izao alina be zao e. Tsy fantatro hoe mety ho tratrantso ve nefa izy amin'izao. Andrasary fa ho avy ae. Zalaina fa hitondra fiara amin'izay vetivety. Andao ary. Sy ela ka. Efa fantatro mihitsy fa tsy maintsy asa indray zao zany matosa manakorotana sy manapaka torimaso ohatran'izao. Ka zay kely asa koa. Zay no maha dokotera. Sady efa nanaovako fanekena nge zany fa hamonjy olona marary rehetra na roviana na roviny. De tsy maintsy ho any ampiasana indray zany ianao amin'izao am'raika amby folo ora sasany alina zao. Misy olona tsy maintsy atao opération farak'izay maika hony ao e. Efa nampidiriny zareo amin'ny bloc eo fa miandry anazy sisa. De tsy mba misy dokotera afaka anao an'izany kosa ve lisy ao a? Maninona raha saina nataon'le dokotera ny antso an'lahy teo? Rondro dokotera tsy afaka andidy sy anao an'izany opération zany no garda miasa ao e. De mety hoe mandra-pialan'ny andro indray zany ianao any foana? Mbola tsy fantatra ki zany malala. Miankina amin'izay fandidiana tao azy ao ihany kia. Ka ndrasara aloha hitsangana no manana akanjo entin'lahy e. Sady aleo manandidy kely anao ihany a. Idirany rivotra tamika any ampiasana any mantsy ianao. Aza misahirana amin'izany ry e. Tsy maninona fa aleo tonga dia isolaka anjo vetivety fotsiny. Toy izy ny torimaso fa tonga dia andeha. Eny ary. Tonga dia hoety ihany koa ny lakile anankiray dia amin'izay tsy sahirana ianao raha tafody aloha ihany. Zay mihitsy ka. Aleo andeha fa tafandrimandry ny vadiko. Ndao ary. Masto ela. Tena marina tsy mbola te atoro mihitsy zany masoko zany. Mila ekipa mihitsy. Tsy afaka hipetrapetrahana amin'izao koa moa ty asa tiako. Efa izay ny fanekena natao e. Soa aloha fa malalaka tsara ny lalana e. Raha ohatr'izao foana masy ty lalana ty rehefa amin'ny atoandro
Za koa ty tomano nofy. Vao mipaika zao ny amin'ny 5 ora maraina dia efa feno fiara mitandahatra indray etiko. Ary aleo somary andeha mafimafy fa sao dia ho tara amin'ity opération ty. Tena tsy maintsy akakafe kely aloha rehefa eo fa tena mitady andavo azy any torimaso zany. Mba tena tia ny asany mihitsy ny vadiko iny a. Raha dokotera hafa angamba ny nasaina miakatra makany ampiasana amin'ny andro alina be ohatran'izao dia efa tsy haiko intsony izay nataony. Lanja aloha tena hafa mihitsy e. Tsy mbola nahita profesera ohatranazy mihitsy amin'ireo mpiara-miasa amin'ny rehetra amin'ny hopitaly ireo. Ny azy antsoina andro dia tonga, antsoina alina dia tonga. Sady tsy mba miferitrana akory nge izy amin'izany. Mahavita ihany izy ka. Izany hoe toetra tsara nanana aloha izany e. Ary isany dia raha ko azy fatratra mihitsy. Mety efa tonga any izy izay. Ohatra mampalahelo kely an'andray ilay vadiko ka. Nefa atao ahoana moa e. Izay ny safidiny. Ary zany nge mbola tsy mahita tory ihany hatramin'izao e. Tsy efa ho adiny indray azy ny diridiry teto foana. Ka torimaso tapaka ve tsy ho erandray vao hiveriny e. Aleo angamba mba makimaky boky kely aloha ka. Omeo compresse coton azafady dokotera. Ity professeur. Eto hoe azafady. Misaotra. Tena sarotra ty fandidiny ity a. Tsy napoziko anao hémorragie be ohatr' izao ihany koa. Marina raha ho tanany n'ity olo ity raha izao tsy mijanona izao mihitsy ny raha. Tena lasa lalina loatra koa moa le ratra nahazo azoko. Raha tsy nikoropaka ary dokotera mety tsy tratrako tsony izy ity. Tokony mba hitandrina koa inge amin'ny fitondrana fiara e. Zao tra adoza noho ny tsy fitandremana kely fotsiny. Ary andraso hoe ay avy ato mihitsy no tena ivoahany raha. Soa fahitako. Omeo filanjairako azy amin'izay dokotera azafady a. Ity professeur. Misaotra. Zay ka. Ary leo akatona amin'izay ny firy avy ety ivelany. Ny passement sisa no atao tsara dia mino fa tsy aninona tsony io. Zay hoeto makatsy amin'ny réanimation amin'izay ty olo ty dokotera. Tonga dia abdiro reto fanafody soratako reto. Eny ary dokotera. Andeha amin'izay aloha fa raha sanatrika misy ilainao atampoka dia miantso avy hatrany e. Tsy maty mihitsy ny telefoninako. Voaray tompoka. Ary leo monjy fodina amin'izay fa efa miroa maraina sady ny andro. Tena mahatsiaro vizana mihitsy azy zany. Tena tsy mahatsiaro avisanana mihitsy le vadiko ka. Zavera nga ka tsy miditra ny trano raha tsy amin'ny 3 maraina. Vao amin'ny 7 indray nefa dia efa lasa mamonjy ny asany ihany izy. Tena tsy maintsy horesahako ngamba izy rehefa tonga eo ratoandro ka. Aleo mba maka congé kely mihitsy aloha fa rary eo ny farany razoano mitoy. Sady mety mba efa ilamindamina ngamba izy zay rehefa mety miditra indray le professeur namany. Na dia herinandro fotsiny ara ve ialana mivady sasatra kely any amin'ny faritra any dia tsy ho ampy. Ne tsena fa tsy atoandro eto any ny andro.
Radio Plus. Tena tsy matsiaro avisanana mihitsy le vadiko ka. Ay, zaveranga ka tsy miditra ny trano raha tsy amin'ny 3 maraina. Vao amin'ny 7 indray nefa dia efa lasa mamonjy ny asany ihany izy. Tena tsy maintsy horesahako ngamba izy rehefa tonga eo ratoandro ka. Aleo mba maka congé kely mihitsy aloha fa raha reo ny farandrazoano mitohy. Sady mety mba efilamindamina ngamba izy zay rehefa mety miditra indray le professeur namany. Na dia herinandro fotsiny ara ve ialana amin'ny vady sasatra kely any amin'ny faritra any dia tsy ho ampy. Nde tsena fa tsy atoandro eto any ny andro. Rondro rondro. Lanja, fa misy inona? Ino ty mampiropaka be an'lahy ohatran'izao? Faly be ary vadiko mbola tsisy ohatr'izao mihitsy hatramin'izay ny ainako. Andray. Fa misy inona Lanja? Tsy fantatra akory hoe inona mahafaly anao zao fa fi inona mafy be fotsiny eto ano inko. Faly be ary rondro faly tena faly. Ka mba zarao amiko raha fa azavelanao aminany ela be eto fotsiny ahy ka zao ary mipetraha aloha ianao dia no tsara. Eno fa aza mampitaintaina be ka tantarao. Ty tia ny taratasy manambara rondro fa hivoaka sy azo diplôma faratampony amin'ny maha professeur anahy. Tia no milaza fa tapitra hatreo ny fampiarana nataoko afaka miditra midingana efa niriko hatramin'izay Misaotra an'Andriamanitra. Arabaina leso ny vadiko ny valy ihany niezaka sy mivavaka nataony lahy. Nataontsika moa zany misaotra kirondro malalako raha sy tiako nge ianao tsy tafita amin'izao tanjona tiako kendreny zao andray zany afaliako. Dia mba afaka makaina kely amin'izay zany aloha lahy mba manao fialan-tsasatra kely sa afaka manao an'izany foana tsika rondro rehefa ilainy zany fa ty zao no mety olana keliko. Ahoana? Ka mialohan'ny fivoahako dia tsy maintsy mamita hiraka any ambanivohitra ilaina amin'ny fanampiana ny fampiarana nataoko mantsony zany. Zany ve? Dia tsy maintsy manao an'izany zany? Fa zany hoe tsy elange eo amin'ny 2 herinandro fotsiny. Zany ve dia ho fotsiny ry Lanja? Ahoana ny henako tsy eo akaikinao mandritra an'izany tapabolana zany? Moramora mantsy zany aminao ka tsy maintsy iainana re zany rehefa zay ny temidina avany amin'ny lehibe. Tsy vitako zany ka. Angaha dia tsy maintsy manao an'izany rondro ekina ny hoaviko rehetra sy ny nofinofiko nge zany mba tiako raha vitako sy tanterahako hatramin'ny farany. Eny fantatro tsara ny fanirianao sy ny finiavanao fa roviana raha nefa zany. Andraso ato le taratasy milaza ny fanendrena any. Tsara kosa zaniko. Tratrandra lanja ihany zany ny tanjona niriny le rehefa hatramin'izay. Afaliana nge ho zany ry Luke. Zara taitra mafy mihitsy nahita anazy niditra avany nitondra an'ilay taratasy. Dia arabaina zany rehefa vadina professeurako. Sady professeur fotsiny fa sady spécialiste koa. Zany ay moa. Fa zao nge ry Luke ny tena olako anadahako ela dia tsy anafenako fa misy inona ka? Tsy izany hoa fa misy an'izany fatina torony tsy maintsy andehana an'izany hony amin'ny herinandro. Voatendry tsy maintsy manao an'io izy fa ilaina amin'ny fanampiana amin'ny asa rehetra efa nataony hono izany. Dia maninona ka? Ka tsy maintsy mandeha amin'izany izy dia hijanona rereto ako. Tapabolana angarangidiny nge zany ry Luke. Ataoko lasa dala koa tindry ka ho tezitra. Ndry? Fa inona mampalasa dalana amin'izany? Vadiko nge iny karaha vadindrika.
dia tsy mahazo mihetsika eo akaikindry mihitsy zany na dia iraka mpanaovy ny fanjakana azy ary sady tapa-bolana very bavy ka zay angery loha ka tsy mbola nisaraka fotoana ela ohatr'izany mihitsy hatramin'izay heritaona nivadiana izay sady tsy tiako hiareta akaiko izany mihitsy izy ka zay le mahavoa anareo ka asa ngeny ataony fa tsy zavatra afy ary zavatra mahasoa fa tsy hoe fandehanana mitsangatsangana akory fantatro ange zany fa na izany aza tiako raha mba miaraka foana izay dia zany natsoko an'lahy hoe inona indray hoy andresy lahatra ny lanja indray ve azafady kosa aloha raha nabavy fa tsy te hiditra amin'izany ntsony le tamin'ny farany iny ary tsoroko amindry fa tena lasa ohatrany fampiafahafo izany mihitsy tamin'ny valy ka iny kosa nge zavatra hafa mihitsy tia mba fiangaviana nataoko amin'lahy ny tena marina tsy tiako izy andeha irery ihany dia ny anadahindry indray no ataondry sorona iangavy azy amin'ny asarotam-piarondry eo moa lesy mba hafahafa kokoa nge raha ilahy no miteny aminy nareo mba samy lehilahy dia mahay mifampiresaka tsara zany mory luka aleo fa hita eo indray zany zay mihitsy ngele tsy hafozako an'ity anadahako ty fa za kosa tsy mampanantena rondro hoe anaika izy manaiky foana izy rehefa ilahy no miresaka aminy tsy mety zany rondro ahoana ny tranontsika dia ahoana koa momba anao any tany lavitra any 200 kilometatra mialana tananarivo nge zany toerany zany dia maninona ka midy ny trano rehefa tsy eo tsikako raha zany tany lavitra izany indray rehefa eo akaiky eo ianao dia ampy anazy sady mba misy mikarakara anao foana nge amin'izay mahavita ny tenako rondro rehefa any fomananao amin'ny kibonao io zao ny tokony masoana tsara sady sao dia tsy mety amin'ny zaza ao kibonao nge zany ny any ny lalana lavitra na ny trano sy ny asa tahoany ary mbola tsy fantatra daholo zay kibo voaroa volana koa ve dia ninona sady mba manararoatra mankarivotra kely koa nge zary lanjy dia aiza ny tany alehako raha maninona any tany lavitra any ianao ka tsy dia zarizary nge ho any sakafo na ny fiainana any na hopitaly ary any tsy misy akory fa reny dispensaire reny hono mba misy any tsy mampanina re zany sady raha sanatrika misy an'izany dia afaka miantso any luka nge tsika akatsika any efa ndresahako izy ay dia efa nitady fanampiana tany amin'ny luka sahady raha rondro malalako hitako moa le reny tsara resaka tamikery omaliko ka enao nge indraindray tsy maninona re raha zay ny tianao dia tsy maninona fa afaka miaraka amiko nareo nareo eno tsy tiako hijanona rery ianao mantsy rehefa mandeha miasa aleo tonga dia miaraka amintsika luka zany ve mety koa zaniko misaotra kivadiko sady mba afaka manampy alina koa nge izy raha ohatra ka sanatria misy olantsika any kala zao izy ary toko miomana melomantsy izy fa tsy hitondra fiaritsika fa andeha taxi borosy aleo mihitsy fa zao izy tonga dia atsoko fa aleo aloha za hiverina any ampiasana fa tokony mbola misy taratasy hoentina izay ihany fa adiniko aleo aloha entina daholo tony pilina rery tsony fa tsy fantatra zay mbola miandry any amin'izany tanàna tsy misy jiro zany reto lampe de poche reto koa ngamba ataoko ato daholo ihany so mba misy ilaina azy any ny olona kely fotsiny zao dia le tanàna lazay médecin chef fa hoe tsy be mponina loatra no sady mitokatokana ny olona any ary moa mbola tena miraiki-po be amin'ireny dadarabe reny amin'ny resaka fitsabonako izany hoe normal raha ohatra ka sarotra ho any zareo ny fanasitranana ny aretina ray satria tsy dia tonga ny fanafody any raha ny fahazahoako azy ka inona moa zany fa tsy maintsy ianao izay faraheriky koa mba anentana ny olona monjo ny toeram-pitsabony anisan'ny misy eo ampanaovina ihany koa moa zany ary aloha hidina amin'izay fa miandry elery ambany ery zay izy da
Ary tena lavitra marina izany ry valy a. Tsy efa ho adiny 5 zay tsika natototo ny fiara tety foana. Ka atao hoana fa zay le mankaty ambanivohitra e. Hatony no mba fitaterana aty. Sady ny lalana ngery loha ka ratsy be. Tsy maintsy mandeha mora foana ilay chauffeur. Koratsy izany ve ho vovoka be ohatr'izao foana e. Amin'izay tsy mahita koatry ny kinininy ianao na mitodika kavanana na mitodika kavia. Zao misy le tsy levon'ny vavoniko amin'ity lukitika. Tsy maintsy misy kihana mivoaka foana ny vavan'le risaka izay miteny. Anefa eka tsisy nanery azy andeha aty fa sitrapony izy damadio e. Ka iretiko ilay aloha Luka. Efa tsy dia latsoniko tsika dia ho tonga. Efa nahita soratra milaza ny anaran'ilay tanàna mantsy ateo. Fa ina marina moa zany ry lanja ilay tanàna teo. Ohatry ny hafahafa izay koa mantsy ilay izy dia tsy mety tsaroko foana. ANKARAMAINTY re a. Efa impirina veriko taminao koa ary zany. Inona tsara ry bavy? ANKARAMAINTY lesy. Aleo rehefa tadiko amin'izay zany a. Zany ve sy tanàna feno angatra na rony le fitangorona amin'ny mpamosavy rony? Mba moramora ry Luka. Eny olo akaiky lahy io nge zany teny lazany e. Sady tsy azo atao angely tia manandroandro tanànan'olo loatra zany e. Sady raha tena misy nge zany ka mety ahitangano aty mihitsy tsika e. Kita fa marina zaniko. Ny anarany ary hoe ANKARAMAINTY. Fo maheno an'izany ary li tonga dia miorona hatramin'ny ato-do. Ohatry mampatahotra e. Mariny ny laka. Tsere raha tsy mitodika aty amintsika mihitsy tsy raha matoa be itsy aloha itsy. Ay le aza. Tao tonga dia diniany be marina zany. Fa inona koa mahazo an'io vehivavy antitra be io e. Nefa izy ary nge ary aloha be ary e. Tsy possible hoe ho henony akory izay niteneniko teo. Jery raha miala ty amiko mihitsy amin'ny masony. Sady midiridiry be tsy mety mikipy mihitsy. Ary mba ratsy tareko nge izy zany. Sady lava volo be vao maso be. Ohatry ny olona hafahafa koa izy zany ka. Dia tia mihitsy very lanja rehetra no manina ivan-tanantsika. Sao dia badiso ary le filoha-poko tany teo fa tsy tia trano ity zany e. Ka tia mihitsy ary ny voasoratra ato anatin'ity taratasy tiako. Efa voalaza tany ampiasana ny alohan'ny alako tany nge io e. Tena ohatrany tsisy fiky ty ry valy a. Ahoana ny fomba toriana ato amin'izao tafo miendaka daholo izao. Ny ato anatiny amin'izany efa loha daholo ny hazo ohatry maimbo bona be zany. Tena mety hankarary marina izany fofony izany e. Ny hazo ny tena tsy matiko lolo dia tia varavarana miendaka fotsiny ity. Ny ilany ara moa zany efa tsy hotsony mihitsiko. Andraso aloha fa aza malaky mikoropakotra izany nareo e. Mety hoe mila fanamboarana kely fotsiny ireo dia izay. Sady manao réparation kely tsika zany no manao ny asa nampanovana na tiako. Ahoana kosa moa lanja ny namboarina andreo raha tsy hoe misolo tanteraka mihitsy ilay hazo a. Ny tafo koa moa zany tsy maintsy hoe soloana hafa nampianan'ireo tsy ampy ireo. Tena tsy alao ve tsika ranga mitady trano hafa? Tsy afaka hiainana mandritra ny tapabolana zany nge ato e. Sao dia mba hahita aretina atondray ary. Eny e. Mety ho marina iny aloha zany e. Fa ho hitantsika eo rahampitso. Ny androany aloha dia aleo somary diovina fotsiny itsy efitra kely itsy dia eo tsika ny atory. Asiana an'ireo tapatapaka latabatra reto fotsiny ny varavarana dia velarina an'ilay dia ato tsika e. Dray. Azafady kosa aloha ry valy fa tena tsy afaka ny atory ato zany le bandy a. Atao hoana ny aina amin'ny atsika sy ny moka ary mivovoka sy ny parasy ato. Na mivadinareo ary ve tsy ho sepitra amin'izany. Azakasakareo aloha raha ho vononareo ato izy fa raha za leo andeha hijery izay mahasoa anahy. Ka tsy afaka manoro tsika ary Luka. Tadio tsara fa vahiny nge tsika ny eto e. Tsy misy olona fantaritsika eto na dia iray aza. Mbola voitety an'ireo trano vitsivitsy ireo aloha zany angaviana mba hampetranao tsika e. Ny andro nefa efa mandroso alina ihany. Tsy efa menina sasany arivo zao. Ka aza indrindra nge ny lazako hoe mandraisa fanapahan-kevitra fa aleto ihany ny andro e. Mora na diovana n'ity efitra kely itsy aloha. Ka diovy, 'ny 'ady anao ry bavy a. Za andeha handondona varavaran'olona tsy fantatra any. Tsy maintsy diovina fotsiny itsy. 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 Tsy maintsy diovina fo
raha napozikoatra zao na anaty ny tonatonana taty akle. Fa tsy niterena sy ny vozonana angenareo nakaty za rehefa nite mihitsy hoe tsy zakanareo ny zavatra mety ho hitanareo aty. Afanareo moa mbola tsy nety fa misisika ihany. Aleo mba tsy fanometsiny kely mihitsy sika ry Luka. Aza lozanareo miady hevitra sy mifamaly eo zao no atao. Zay sy lanja anadio an'ity hevitra itsy. Ela kosa ry Luka mandeha mitady olona izay mety hapetrahanao antsika any raha misy moa any dia mifindritsika. Raha sanatrika tsy misy dia efa eto zaniko. Ay, ka amboary miadana eo ary. Lasa mba mandreraka koa ny sain'le anadahanao ka. Enao koa ve dia ho gaga mitoetra ny Luka atao voatra ny tsisy fotsiny ary andao hitra efa mangatsika be Radio Plus. Zay rehefa mipetraka tsara fotsiny angety ilay ity dia tsy maninona no moka nga tafiditra ato amin'izao mihitsy. Ary aloha tonga dia itiako ty varavarana ity ho fianoko an'ireto azoazo reto mantsy eto. Dia ahoana izany Luka? Avelany ihany ve? Ka izy ny te hijanona aniko na mety hoe nahita olona tsara sitraponga amby izy matotso ny verinako. Lanja sao dia mba tokony andrasana ihany aloha izy ho sahirana indray mantsy hamerinandreo raha miverina eo izy. Ka efa ho adin'ro verindro izy tsy miverina dia mbola hiandro vasiko eto foana. Efa mifanaraka antsika fa raha mahita izy dia miverina miantso antsika matota raiky ihany dia nitazominy ho azy rery ihany izany izay soa hitany tany. Atsanony amin'izao fotsiny re. Raha tsoka mandondona eo izy dia tsy maninona fa izany hoe tsangana moana azy. Hay, raha izay moa no tianaoko. Fa asay vao sineny reto so mantsy ka isy alika na biby hafa ho tafiditra ato ka nahirana. Za tonga dia hisitrika atao anaty lamba ato fa tena valaka be zany. Fa ahoana ary zany ohatrany tsy misy olona mivoaboaka matazatazako mihitsy aty ivelany aty fa toa mety daholo ny trano rehetra izay lalovako. Matory aloha koa ngamba fa labozina ampiasainako nefa andraso hoe voa valo ralina nge zao zay tokoa ngamba ny aty ambanivohitra ary misy trano mbola misokatra lavidavitra ry zany. Aleo eny afa somba ao vaolana farany. Ohatray iny fa nikatona le trano. Aleo azakazaka kely ava vao teo nisy olona niditra tao. Ody ndre atao tsy misy mamaly. Azafady sao dia mba afaka miresaka amin'izay olona ato azafady eo. Tena tsy misy mamaly mihitsy. Ary sao dia avary ambadika ary kosa ary mba misy varavarakely mbola misokatra. Andraso tena efa mihidy daholo ny aty. Tena miavona koa zany ny olona eto raha izany ka. Aleo raha angato dondomiko farak'izay mafy tsy amba ho aizy io rehefa kotabaiziko eto. Azafady sao dia mba afaka mampiatrano anay re nareo tompoko mba vahinitra tralona re. Tena tsy misy mamaly ndry ary tonga dia maty tapoka teo le jiro tao an-trano. Ka tena tsy misy raharaha iny izay olona ataona akory nge zany fa tsy te hiteny fotsiny izy fa efa midika fandroana ny fitsofany an'ilay laboziny rehetra teo. Aleo raha nga miverina za fotsiny tia toreraka taty.
Anankaiza ary Luke? Efa ela ihany izay nendrasako azy teto izay fa toa tsy miverina mihitsy. Sa ve mety tena nahita tranatoriana ny marina izy? Dia tsy mba mahalala miantso ny anabaviny akory raha mahita an'izany a? Tena tsy. Aleo rangahy idiko an'ity varavarana ity dia apetrako eto reto azo rehetrareto a. Aleo matory fa raha fitiavan-tena ny Luka ve ny andrasana eto sy araina ny andro. Izay. Ary aleo isitrika ito kaiky lanja eto amin'izay dia ho tsofoko an'ity jiro ity. Tena mangina ny alina ty zany a. Tsy misy feoena ankoatra ny angelikary sy ny rivotra mitsoka be. Aleo idiny ty blouson ty fa ohatra ny lasa mangatsika tapaka teo koa zany. Oay, inona koa iny? Ohatra ny nisy aloka ny serany zany teto ambony lohako. Fa inona iny? Zaho koa tia ny lasa saina be fa mety ho tisatroko ty ngamba nanelingelina amin'ny masoko teo. Fa za zany ange ohatra ny tsy mety tonga any amin'ilay trano misy anay mihitsy teo e. Fa aiza ry izy teo? Ohatra ny efa ela ihany izay nandehanako izay fa tsy mety mahita an'ilay sampanana mitsofoka makamy mihitsy a. Ary ino ry manalokaloka ery aloha ry? Ohatra ny miakina amin'ilay rindrina izy zany nefa toa sady mandeha. Fa olona ve io e? Dia inona nefa nataonao ka? Sa atsoko ve e? Aleo rangahy tairina dia hita eo a. Izy io e? Olona ve io e? Ary tsy mivolana fa ohatra ny mibanjina na tsara fotsiny. Ino fa nietsika? Ary to tsy mitsangana izy zany fa to mandady. Sa alika ve io e? Oay, izay ndray fa nisy aloka nandalo teto amin'ny lohako. Ary latsaka mihitsy nge zany satroko zany e. Andriamanitra tena vorondolo kay. Vorondolo ilay nandalo teo. Zany henoko zany ny feony. Ry ary nakaiza ilay zavatra nandady teo. Niodina nijery an'ilay izy teo a dia nanjavina. Misy zavatra tsy milamina izy zany ka aleo mandeha aingana fa ho ratsy ty. Dia aiza ilay lalana? Tena very ve za e? Ary izy zany manaraka na miazakazaka aoriana zany. Misy manaraka e. Zany efa tsy samy todika any fa tena lasa matahotra be tampoka teo. Ary lasa mivoraka be izy ny lohako zany e. Dia mangoritsana daholo ny vatako rehetra. Za koa nefa mahasepitra ihany. Tsy afaka mijanona elara Luka. Maty elara vao manandrana mijanona eto. Andraikako koa fa lasa be dia be ilay manaraka na avy ao aorianao zany. Aleo rangahy jereko a. Mitodika kely a dia afatarako an'izany. Fa inona daholo reto? Tena tsy mety mahita tory mihitsy aho zany. Diridiry atao anaty maizina ato fotsiny ve rangahy tsy efa ho antsasakadiny izay. Lanja nefa ity mihesina be tsy maharezy ambonin'ny tany akory. Tsy maintsy miatra an'izao zany ako.
afaka andeha irery aty ilay vadiko. Sao ara moa ny iainana aty raha tsy manana eritreritra ny andehako. Mitaitana fotsiny tany andrenivohitra tany raha hoe tsy teo anilany. Marina fa hoe mety hasarotam-piaro aloha e. Nefa tiako porofoina milanja fa manana toerana lehibe eo amin'ny fiainako izy. Tiako lanja. Ary tsy te hisaraka amin'izany ana dia iray minitra monja aza. Mba tiako arahanay mizara ny fiafiana sy ny fifaliana rehetra mitranga eo amin'ny fiainanay e. Fa Andriamanitra, inona izany? Ny zavatra mitobotoboka be ngany ivelany an'izany. Sa ve alika na biby hafa mandehandeha ao an-tokotany ao? Nefa ohatry ny zavatra ngeza be ange izany. Zay indray? Tsy alika kosa izany fa tena olona mihitsy ka. Dia inona ary no ataoko? Sa ho fasiko lanja? Zay indray? Aleo teriko lanja ka. Lanja! 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 Mifoaza ianao. Mifoaza fa misy olona mandehandeha mandondona mafy rindrina ao an-tokotany ao. Misy inona? Mifoaza ho ahy ianao fa misy olona ny ivelany any. Aza mandrikira rondro fa iza ny andehandeha amin'izao oro izao a? Matorika? Lanja! Tena marina nge izany e. Ny zavatra nitona be izany henoko teo izany. Fa ianao ve maninona e? Mety alika mirenireny eran-tanàna izany dia izany ve ny anapahanao ny torimasoko e? Zange rondro tena riraka e. Fantatro ange izany e. Fa rondro mbola be asa be tsika rapitso. Sady mbola namboatra an'ity trano ity no mbola hijery an'izay tokony ho atao any amin'ilay dispenserariko. Ka tsy mandaingana hoe te hanatranao fotsiny ange za fa matorery rondro saro milamba fotsiny lohanao dia aza lefa lavitra be le saina. Tena tsy miraharaha mihitsy lanja. Sa ve za marina tsy mahita tory dia mamorona zavatra hafa tondohako ato e? Nefa tena mbola tsy rendremana mihitsy ange za teo e. Aleo hamikitra tsara amin'ny lanja dia hisitrika ato anaty lambato ka. Tena ohatry lasa matahotra be izany a. Oay, fa iza koa izany? Misy madondona ange ilay varavaran'izany e. Marina tsy tena olona izany. Dia iza nefa? Sa ve hoteriko indray lanja e? Nefa te ho tezitro indray so izy raha vao tsy mahare ninina eo akory. Ary maninona raha tena leko rangamanao an'izay a. Andraso fa rehetra ity lapozy ity dia hitsangana moramora. Nakaiza indray ary afaka asika teo. Izany ka, izany voatsapako kokoa ato izany. Izay. Ary aleo aloha entina manaraka ihany ity fa tsy fantatra izay atao anaty maizina ato. Lanja, voare. Oay, tsy feo an Luka ve izany? Tena Luka izany. Luka, elanga izany? Sary, voaya e. Tena izy marina. Ndraso rehefa mbola nakisaka andreto vetivety aho e. Fa maninona ary Luka izany? Dia maninona nefa ilara miverinangina rehefa tsy nahita trano afaka ansitrihany? Fa adala ve za amindry e? Lalana verenana angenina nasikolona votsiny rarahin'ilay olona tao amin'ilay trano raha izay ahy. Trano izay mbola nirehitra jiro ary ilay izy. Koa maninona ny ela be vao tonga taty ka? Kefa hoe tsy hitako tampoka teo ilay lalana ko. Very tanteraka. Tsy fantatro intsony izay tany nombako.
Ary tena sura ve la fa mpamosavy ny anaraka ny lavy eo? Ko raha tsy zany ve za hivoraka be sy tsy hafantatra an'izay toerana iverenako tsony sady tsy vitan'ny anankiray zany ry bavy vao nitodika dia olona efa 10 miazakazaka manaraka ny diako no hitako avy ao aorianako. Misy mitsangana dia misy ohatry ny mandady zany. Tsy fantatro tsony hoe inona ny anarahany zareo anahy fa nitahotra tato anatiko sy ny lohako mivoraka be sisa nanesika ny tongotra hazakazaka farak'izay mafy. Zay avita aloha zay ny teny amin'ny dispensaire. Miandry an'le olona iran'ny président anamboatra ny tafy io sisy tsika izao maraina izao fa raha riva vao mety hiveriny indray. Ay, izao ianao vao tonga? Ka mbola tsy maintsy nametraka an'le fitarainina tany amin'le andro masom-pokon'olona ako. Zay no nahataraiko be anatany. Dia ahoana ozy ry zareo ry valy? Ka tsy niteny inona ry zareo e. Za indray raha no nomezany zareo tao. Zany ve? Fa ahoana? Eno efa fahavoazan'ny olona ve dia mbola iomezana ihany? Ka nanao fihodinana ny tanana nandritra ny alina hono zareo fa tsy nahita ninina izany e. Efa tamin'ny 4 maraina vao samy namonjy ny trano ny vatan-dehilahy rehetra fa tsy nahita an'izany mpamosavy nanenjika ny leoko izany mihitsy. Fa sao dia veriny zareo fa mandainga ary za e. Koa maninona raha mivaliana hoe afaka manamarina an'izany inge izy e? Ka tsy niteny tsony ary rondro naleko ny ala moramora. Za indray raha nomenatrako fa efa nandro sakafo ngaloha ianao e. Ie, efa natoko koka. Efa nona nga ianao? Tena efa refina mihitsy Andrasy vetivety ary fa ndeha karakara azy ao ahy e. Ary tena ohatrany tsy rara invaly mihitsy inge zany zavatra mahazo anazy zany e. Mbola hitranga amin'ny lahy moa zany dia hita ny lahy ioko. Tena alina sahady ny andro. Vao midify ny masoandro dia ohatra ny mangoritsiny izany sahady manomboka any amin'ny lohaliko any ka hatrany amin'ny faladiako. Vao mihamaizina ny andro dia ohatra miverina atao tsaiko daholo ilay zavatra nitranga tamiko omaly. Tena leo hiditra any an-trano mihitsy dia tsy hivoaka tsonika. Soa ary fa mba efa vita tsara ty varavarana sy tafo ty. Ndry fa marary nga ila? Ka tsy marary fa ohatra ny mangorangorana izany fotsiny ny vanitolako rehetra. Ka leo ara saina jereny lanja rehefa tonga eo izy mety tapohatany koa ngamba ilahy dia mitady anaviko. Zay mihitsy ngamba ny tena marina rondro. Fa aleo aloha zany dia hanokona sakafo e. Efa miariva koa mantsy ny andro dia sao dia taraiky be eto. Lanja zay mety efa ho avy eo koa. Oay, tena adiniko. Lisy lany ny labozia. So dia mba afaka mandeha mivetivety ery amin'ilay tsena kely ery aloha ela? Ka zangy eo ohatra ny mangatsiaka be zany ry bavy. So dia vao mainka karary anazy zany ka? Ka manova mafana tsara fotsiny e. Za tonga dia andrehatra afo. Leo ry bavy andre ny lantsaka. Tena tsy vitako marina e. Zany koa ve loka dia indrasana azy aleo azy fa zany ho andeha eny fa mba jerijereo ivarina toko amin'ny fatany eo an-tokotany eo e. Allo zay mihitsy. Eny ary. Ary to mitakoko ao am-pandriana sahady izy zany raha lioka. Fa maninona nareo zany e? Dia nakaiza koa rondro? Tsy zany fa mangatsiaka be ary valy. Aleoko makafanana to mihitsy aloha. Rondro lasa nividy labozia ihany fa lany le tao. Fa naninona tsy nareo no nandeha tany ka? Dia vehivavy malemy kely indray ve rangano alefanareo amin'ity andro alina ity? Ka zangy eo ohatra ny tsy en forme zany e. Ka na izany azy e. Dia izay hivoaka kely etsy veranga. Aleo jereko any izy fa tsy.
tsy mety mahita tory aho zany. Nefa ve tsy efa alina be zao e? Ie, tena efa misivy. Tena tia voaloza. Ohatry miporotra mafy ny izy zany e. Dia ahoana? Ho sahako ve ny andeha hivoaka ny tokotany any? Le WC nefa tena mbola aria lavitra be ary. Tena matahotra ka. Sa moa valy ve? Nefa tsy miheza an'le rio indray ah. Taky ninona ary nanaovany anahy tamin'ny marainako. Zany efa ty tena tereny mafy mihitsy. Kay, tsy maintsy miaro ny alara io ka raha tsy zany dia anditsaka ampandriny eto. Aleo rangaha arihatra ny jiro dia voana moramora ty varavarany ty. Zay, tsy ho vonoko mihitsy ty jiro ty fa hoentiko anaraka anahany foana. Aleo jerena ihany aloha manodidina ka. Oy, zay indray ary fa ohatry misavoretaka be zany sady ny lohako. Ohatray, mangovotra be zaho zany. Na le lakile amin'ny WC ary mila tsy ho voahodiko mihitsy. Zay ka. Ary aloha hitsaingana dia atao izay atao. Oay le ty tena matapaka le labozia. Dia inona ny ataoko? Marina tsy? Zay indray ary. Maty andro any. Tsy nareninina mihitsy ary rondro ah. Tena tao anatin'ny torimaso tanteraka ange zahay. Eny fa na dia enao ny antsy vonjeo zany ary tena tsy henoko mihitsy. Lanja, tena mbola reraka be ah. Na ny feako ara nge zany mila tsy voaka mihitsy. Ka aza miteny ary aloha e. Mizaha makaina mihitsy aloha. Fa Lanja, ahoana ki? Mba nakaizy Luc e. Mbola tsy nahita le anadahako mihitsy ah. Omaly izy ny hitako farany dia hatramin'izao. Aza mampiasa saina amin'izany aloha e. Zay asitrana soamantsara anao aloha atao. Fa ahoana e? Fa misy inona ry Lanja? Lanja? Tena aleo tsy resahana androndro mihitsy aloha nahazo an'i Luc fa mety ho raharaha be raha fantany zany. Izy ary mantsy ty tena mbola reraka be. Tena tsy napozika fara amin'izao mihitsy koa ny fitondrako azy tatatika. Nanenina indray ah. Ry zareo koa nge no efa tenenina fa tsy nety. Ary tena masika mihitsy zany ny mpamosavy eto. Aizaka mavita mamparary androndro ohatr'izao. Raha Luc ary moa ty tsy mahatsiaro tena fa mbola andrasanao famelomanainao amin'ny dispensera ao. Ty tsy dia misy fanafody akory hitsaboana azy. Mila mandray fanapahan-kevitra ka. Tsy maintsy ho alefaka iverina ny Antananarivo ngambo rondro aloha. Ampiarahako amin'ny fiarana farako akany Luc izy. Zany tsy maintsy hiatrika sy hamitan'ny asa tsy maintsy atao aty. So sanatria mantsy ka ningotra ny ambadiko mihitsy ty raharaha ty. Tena aleo zay ny atao e. Fa tsy ataoko vita mora kosa aloha raha manino ireo fianakaviako ireo e. Ho fongoriko sy ataoko mahalala ny anarako mihitsy. Rehefa lasa izy da dia anomana tetika rehetra maizako an'ireo ah. Dia hijanona rery ato ve zany ianao? Tsy manaiky an'izany ny saiko ry Lanja. Tsy aleo hoe miara-miakatra tsika e.
tsy maninona fa hajanony ihany zany asa tokony ataonao zany. Tsy mety zany rondro fantatrao tsara fa sarobidy amiko loatra io. Tena misy mavoanao aty dia ahoana ka? Matoka ianao fa tsisy an'izany tsy maintsy vitako ny ataoko ary tsy maintsy ho faiziko ireo. Lanja, malahelo anao aka? Tsy misy mahazo anazy zany aty re mandehana dia karakarao tsara lioka rehefa tonga any nareo zay mety reto ka efa vita daholo koa ny fandrika rehetra ny ivelany. Président efa vonina amin'ireo vatan-dehilahy rehetra eto tanàna. Miandrora sy fotoana ivoahan'ireo tsy matao atody ireo sisy ary amin'ny firy zao efa misivy sasany. Mino fa efa tsy ho ela tsony dia ho tonga eo reny. Ahoana moa tsy hatongavana eo efa nankalazaiko be teto tanàna fa maty ilay tovolatratra ny zareo tamin'ny alarobia ary aleo amitsaka tsara eto amin'izay. Mino fa tsy maintsy hiditra ao an-trano ao reny raha vao mahita fa misy labozia mirehatra ao sady misy pozina fatin'olona mitsotro eo ambony latabatra io. Ndraso ry lavitra ty ohatra misy arikolona mandalo. Olo-kafa ve sa tena izy? Maily ihany lary lanja fa so anaonao foana eto io fa mijaridina tsy miala eo alohan'ny varavarana. Dia inona no ataony eo ka? Andriamanitro, ary olona ka ireo be tabe eo akaikin'ireo fa tsy alika. Nandady daholo izy teo dia izay vao nitsangana. Ary maro bengery zareo zany. Izao zany ny ataonareo rehefa misy maty tao tanàna. Miodikodina ny trano dia mifaly sy miorakorakery. Tena sura fa ry zareo reto sady iny fa mandefa signal amin'ny alalan'ny lampe de poche président. Famantarana zany iny fa afaka miroso amin'izay aleo andrasana kely fotsiny fa efa samiditra ao an-trano ilay anankiray zany. Reny fa nanaraka daholo ny ambony sisa midira daholo ilay mpamorika tanàny reto zay. Aleo tonga dia azakazaka amin'izay anakatona ny varavarana dia andrehatra n'ilay pneu tsy ampivoatokotany itsy. Reny fa nipotra koa président. Zay ndrehatra ty apoy mibasy dia tonga dia hodidino avy any ambadika président. Aza vela isy vaoka tao tsony avy hatrany dia sambory daholo fa efa ao anatiny ao ka. Tsy misy afaka mivoaka tsony ireo fa taitra daholo iny koa fokon'olona tamin'ilay bobasy teo. Dia ho fantatra tsara eto zany reto mpamosavy amin'ity tanàny ity. Diarabaina ny vadiko sady tsy maty foa amanena ny tafita amin'ny tanjony irina. Misaotra kirondro malalako raha tsy nisy ianao nge tsy vitako reny ka sady nanao asa songa ianareo ry valo ny tafakatra amin'ny ambony indrindra zany ny tena fahasambarana. Misaotra raha luka fa nisy afatra nampitondray ny président anahy koa nge mikasika an'ilay mpamosavitra tratany ANKARAMAINTY. Afatra ho an'iza? Eno ary lantsa ho any Amenadavy. Ho an'ny Luka ihany ka fa nga aza matahotra nareo fa afatra tsy milaza loza akory zany. Laza fotsiny izy hoe tsy dia tian'ireo mpamosavy loatra ho ny mandrehatra ny ateziran'izy ireo tsy haiko fa tadidin'izy ireo ho ny lahy tany anaty taxi brosy zany. Raha ny tena marina mantsony dia tokony tsy ho tafavoaka velona tany mihitsy ala noho ny vavana taony lahy azy. Fa taizany nahafantaran'ny président an'izany ka tamin'ny fanadihadiana natao tamin'ny zareo tao aorian'ny fisamborana azy tsy maintsy natao mantsy ny ankety rehetra dia teo ny nahafantarana fa
misy safito ro zareo rehefa mpilalao ody mahery vaika teo amin'io tanàna io mihitsy. Sy tokony anao vavana afetsika tamin'izy ireo ny lalolika fa tokony hanaja ny tanàna amin'izay hoe mahavahiny an'la zay. Fahavahiny izany nataony lazany tsy haiko e, mety le tany anaty taxi borosy zay ngamba, nefa mety tamin'izaho tsy nisy nampandroso iny koa. Fangany teny zavatra sy nety laka ka ohatran'ny avinavina be daholo ny olona rehetra dia nilaza tamin'izareo fotsiny aho hoe sady tsy mahalala fomba ho anareo no mpiantra olona, mbola hanody anareo zao ataonareo zao. Ny hevitra hoe tsy nisy nareny izy satria efa nidy daholo ny trano rehetra tazako. ka tsy tokony anao an'izany mihitsy nge lahy e, izany hoe efa vita moa zany iniko. ny amin'ny manaraka fotsiny loika ny azaverina tsony dia ianao koa rondro aleo mba manaiky izay teneniko ihany, tsy fantatra izay fomba tany sy izay zavatra mety hitrangany amin'ny tany rehetra any. Soa ary fa mba tsy ny hainao no nanaraka ko. Eny rehetra vadiko ao fa hiaino sainaika an'izay tenenao foana. Za koa aloha tena tsy hiaraka aminareo mihitsy raha mbola tany tsy fantatro izany. Mariny tsy le fandehanana nge ny olana fa le fanajana ny tanàna rehetra andalovany ka ahoana tsy anaraka azy any lahy. Oe fanga mbola andeha indray. Mety ho afektihany amorontsiraka any hono raha vao mivoaka eo dia tsy maintsy mifindra-monina any mihitsy. Dia aiza nefa izany ka? Mbola tsy fantatra ny anaran'ilay tanàna fa ohatrany hoe toerana malaza ho be matotoa izany. Aleo angamba hijanona tsy hiaraka aminareo any fa za tsy maintsy mandeha. Natolotry ny Radio Plus ho anareo teo. ANKARAMAINTY. Tantara mitohy nosoratan'i Tantara Indray Miseho. Novelon'ny Tantara Indray Miseho, Presikara Kotormanana, Tantara Indray miaraka tamin'ny mi-alavoly. Andray feo Sitraka lovarilala, nanatontosa Tantara Indray.